Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehefa koa malala tratry ity talata fahavalo amby roapolo ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo. Matthieu toko fahaefatra amby roapolo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha hitanareo mitsangana eo amin'izay fitoerana masina ny fahafetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny tany ela-paminany, aoka isainy izay mamaky izany, dia aoka izay olona ny Jodia andositra ho any an-tendrombohitra, ary izay eo an-tampotrano aoka tsy hidina haka ny lambany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany, ary lozany be voka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antsoinareo, fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny androany izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa noafoizina izany andro izany dia tsy nisy nofo hovonjena fa noho ny olom-boafidy dia hoafoizina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ry aza mino ianareo, fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao dia ny olom-boafidy aza ho fitahina. Indro ho voalazako aminareo raha teo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza makany anareo, indro ao anefitrano izy aza mino. Fa tahaka ny helatra fa ny antsinanana ka hitatra ny andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona, fa izay toeran'ny faty dia any ny angonan'ny voromahery. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity soratra masina eto am-pelatanantsika ity rehefa koa malala ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo izany dia milaza ny fiavian'ny andravana any Jerosalema sy ny hiavian'ny tompo hitsara izao tontolo izao. Ny soramandry eny anoloana moa no maneho izany. Tsara manamarika fa matoa natao soramandry izy dia zavatra vao nanampy taty aoriana. Tsy isan'ny soratra masina akory ny soramandry, izay mahatonga azy hoe soramandry. Noho izany dia tsy voatery vakiana mihitsy izy rehefa mamaky tenintsika. Tsy voatery vakiana izy rehefa tonga eo amin'ny fotoana ny famakiana ny soratra masina. Izay no antony nanaovana soramandry azy. Hoentina hanazavana sy mamitina fotsiny ihany ilay soratra masina izy, fa zavatra vao nanampy taty aoriana. Andriamantsy somary fahazarana kely ny olona ny manao an'ilay hoe hoy ny soramandry ery amboany na navakiana ny soramandry. Tsy voatery ho vakiana mihitsy ny soramandry matoa natao soramandry izy, mitovy amin'ny toeran'ny vodipejy ihany, mitovy amin'ilay teny soratana eny amin'ny vodipejy ihany izay matetika tsy vakiantsika, satria zavatra fanampim-panazavana ny ankabeazany natao taty aoriana izany. Tahaka an'ireny tarehimarika maro isan-karazany hoe andiny faharoa amby roapolo, andiny fahaefatra amby roapolo, dia zavatra vao nanampy taty aoriana mba hanampiana antsika fiangonana sy mpiaino ary mpamaky ahatakarahantsika ny voatoatan'ilay teny fotsiny ihany. Fa tsy zavatra niara-nisy tamin'ny andiny soratra masina na ny soratra masina akory izy ireny. Tsy manamaivana akory tsika, fa tena ilayntsika mihitsy izy ireny, satria vao mamaky ny soratra masina tsika dia mahazo an-tsaina hoe inona ny tantarainao, inona ny zavatra ambarao mamitina, voadinika, voavakavaka ireo teolojiana tany amin'ny taonjato talohantsika no taloha lavitra antsika moa izany, no namitina ireny soratra masina ireny arak'izany. Ary tsy gagitsika loatra ka samy hafa arakaraka ny version ny famitinana lay soramandry, satria samy manana izay amitinany azy ny mpanoratra. Ka ilay soramandry etam-pelatanantsika dia mamitina tokoa lay toko fahaefatra amby roapolo hoe ny faminaniana na ny fanambarana amin'ny tena marina izay hitranga amin'ny fandravanan'i Jerosalema sy ny havian'i Jesosy indray. Anankirehefantsika fa ny faminaniana dia misy zavatra efa tanteraka, izay mahafaminaniana azy, misy zavatra efa tena tanteraka, misy zavatra tanteraka amin'ny ampahany, ary misy faminaniana tena mbola andalam-pahatanterahana.
ity matitoko fatra miroapolo ity de mizara roa mihitsy. Amin'ny apahany efa tanteraka izy ary amin'ny apahany mbola eo ampahatanterahana na miandry ny fahatanterahana zany fanambarana natao am' Jesosy zanytsika. Ary zay no mampasarotra lay matitoko fefatra miroapolo satria misy tanteraka amin'ny apahany izy. Inona lay tanteraka amin'ny apahany? Ny faharavany Jerosalema. Nataony Matio indray milaza mantsy ny fanambarana ny andravanan'i Jerosalema sy ny fiavin'ny tompo indray. Raha ohatra ka somary mitavozavoza ny mpanao heviteny dia mety hieritreritra ilay zavatra efa tanteraka mbola ho avy izy. Ary raha mitavozavoza ihany koa le mpanao heviteny de mieritreritra ny zavatra mbola ho avy ho efa tanteraka izy. Ary izay no ilana ny famakafakana tsara, indrindra ny fitarian'ny fanamasina, aizantsika manavaka ny hoe ity zavatra ty de efa tanteraka, ity zavatra ty de mbola ho avy. Ary izay koa no ilayntsika ny tantara, satria ny tantara de manazava amintsika hoe ity zavatra ity de efa tanteraka, ary reto kosa de mbola ho avy, ary reto zavatra reto dia na de tanteraka ary de mety mbola hiverina indray. Dia ity toko fatra miroapolo ity zany dia ahafantaratsika zay lafin-javatra roa zay. Ohatra, raha mitenitsika manao hoe lozan'ny bevoka sy ny mampinono am'ireo andro reo, de tena milaza mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ny fandravanan'i Jerosalema io. Misy vavolombelona anankiray nanatitry maso ny faharavan'i Jerosalema ary nanoratra ny tsipiriany, vavolombelona nanatitry maso izy, bahy tantara izy, ary nanoratra ny tsipiriany ny zava-nitranga rehetra, antsoina hoe Flavius Josepha. Flavius Josepha de ray aman-dreny be tao anatin'ny vavahana jiosy, itokisany romana koa azy izy, ary nanoratra ny zavatra nitranga rehetra tamin'io fotoana nandravanan'i Jerosalema tamin'ny taona 70 io. Ary toka mamaky izany asa soratry Flavius Josepha izany sika dia ahita fa tanteraka antsipiriany ny fanambaran'ny tompo ny amin'ny andravana an Jerosalema. Apahany kely fotsiny ary ity eto am-pelantanantsika ity fa o Jesosy manao hoe fa amin'izany andro zany de tsy hisy fahoriana, dia hisy fahoriana zay tsy mbola nisy toazy hatrizay ny androany zao tontolo zao mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Zany hoe tsy mbola nisy fahoriana mafy tahak'izay nitranga tamin'ny fandravanan'i Jerosalema ary tsy hisy intsony. Ngamby antsika mety mieritreritra hoe mafy ange zany fotoana ataontsika hoe ny famonoana ny jiosy tamin'ny andron'ny Hitler, na mafy angamba hotsika zay ataontsika hoe nitranga ny fanapozinana ny jiosy, ny fanaovana azy tao anaty entona mahafaty, ny zava-nitranga tamin'ny ady lehibe faharoa, ny fahoriana nitranga tamin'ny ady lehibe voalohany, ny peste nitranga tany, ny peste ataoko hoe noara nitranga tao ambonin'ny tany, ny grippe espagnole, mety hiteny koa tsika hoe ny Covid. Fa izao hoy Jesosy eto miteny manao hoe tsy mbola mafy zany fahoriana zany raha oharina am'izay nitranga tamin'ny fandravanan'i Jerosalema. Raha toa ka mamaky tsara ny tantaran'ny Flavius Josepha tsika de ahita zany fahoriana izany, zany famonotena miaraka, olona anarivo ny miara-namono tena tamin'ny andro Flavius Josepha, tamin'ny andro tsy hoe tamin'ny andro fa tamin'ny andro ny faharavanan'ny nandravanan'ny tempolo to Jerosalema, ny nisitrisy nantsirany reo ataontsika hoe jiosy tany Masada, tao am'la forteresse hoe tany Masada, tena nampirikoditra mihitsy ny fahirano nanaovan'ny Romanina ny jiosy, ny fahirano zay nifidianan'ireo jiosy reo manao hoe aleonay maty toy zay ho voasambotry ny fanjakana Romanina. De namono tena be de be ny olona namono tena, ny anohanana, nisy olona mihitsy aza tamin'izany fotoana zany nihinana ny zanany, nihinana ny zanany naterany tao anatin'ilay fahirano nataon'ny Romanina tamin'ny taona 70. Ary dia io faminaniana ny tenen'ny tompo io
de tena maro nitsotra indrindra de ny hoe izay ao ampitampotrano de ao ka tsy hidinaka ao an-tranonyntsony izay any atsah de tsy iverinaka ny lavany zany tsotra mihitsy zany fa ny antsipiriany lay fara avy any Jerosalema zay tantarain'ity historien ty zao Flavie Joseph dia tena nanamarina ny faminanin'ny tompo ary io marina ny tenin'ny tompo ao amin'ny faminaniny manao hoe ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Andriamanitra fa ny teniko tsy mba ho levina ny faminanina ny lazain'i Jesoa de zao tanteraka tsipiriany raha ny teny izy manao hoe tsy ahita vato ifango amin'ny tempolo intsony anareo de tena marina arabaky teny fa tsy nisy intsony vato na de ny fanongo azy tamin'ilay tempoly rava lay tempoly dia izany toejavatrano hitantsika hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mba azo vazivazena Andriamanitra tsy mba azo vazivazena zay afafin'ny olona nojinjainy tandreo mantsy ny olona manara-pony amin'ny ataontsika hoe ny famindram-pon'Andriamanitra manara-pony amin'ny hoe fahalemem-panan'Andriamanitra andradray sahisahy ny teny manao hoe tsy misy Andriamanitra sahisahy ny teny manao hoe tsy marina ny tenin'Andriamanitra sahisahy ny teny hoe ny baiboly nge efa nilaozany toetrandro sahisahy ny teny manao hoe ny fiangonana nge tahaka ny fikabanana tsotra ka dia natao sanatria io fiombonana tsotra fotsiny ihany hoy ny epistily an'ny Hebreo zavatra mahatahotra ny azo ny tanan'Andriamanitra velona Andriamanitra tsy azo vazivazina fa rehefa miteny Andriamanitra e fotoana tokony fibebahana de tokony hibebaka le afaka malala ity Matteo 4:4 ity ary dia azo amarinina ao anatin'ny tantara azo amarinina ao anatin'ny tantaran'ny Israely ao anatin'ny tantaran'ny firenena ity tenin'Andriamanitra faminanina nataon'i Jesoa ty marina rabaky teny ary io mo tonga amin'ny tenin'ny olona amin'ny hoe na de mipotra any an-danitra ary Andriamanitra mipotoka eto ambonin'ny tany rehefa tsy hin'ny olona de tsy hin'ny olona zay no natonga an'i Jesoa ndray maka nanao lay fanoharana lay momba an'lay tamin'ny andron'ny Lazarosy tsy tamin'ny andron'ny Lazarosy moa fa Lazarosy lay tantaran'ny Lazarosy lay mpanan-karena tantarainy lioka lay rehefa tonga tany amin'ny elo lay mpanan-karena anankiray dia niteny tamin'ny Abrahama manao hoe mba avelao re ahy iverina mba hampiomana ny rahalahako ilaza aminy fa mafy be ty amin'ny elo raha tsy mibebaka de hoy ny tenin'ny Abrahama manao hoe efa misy mpaminany any fa rehefa tsy hino ny mpaminany izy na iverina azy ianao avany de tsy hino mihitsy izy na hiala vao amin'ny toerana misy ianao azy ianao avany amin'ny toerany maty ka ilaza aminy hoe mibebanareo rehefa tsy hino izy de tsy hino fa efa misy mpaminany any misy mpitolo teny any misy fiangonana any zany afaka malala io mo na de efa rehefa tsy hino ny olona na de tonga avany an-danitra ny Andriamanitra miteny hoe mibeba rehefa tsy hino ny olona de tsy hino mihitsy izy zay mahatonga ny Paoly angeny teny manao hoe raha miafina inge io filazany tsarana io miafina am'izay ho very zany satria zao ho an'izay efa ho very na misafidiny ho very de zao na inona ataonao de tsy hino izy azay mihitsy no mitranga efa tonga eto ambonin'ny tany ny zanak'Andriamanitra tonga olombelona nisy teraka tonga tamin'ny fomba mahagaga maro isan-karazany nisy ny magy nisy ny kintana tonga nanasitana naneho famantarana maro isan-karazany ho ijonona hoe tsy ombo ny boky hitantarana zany famantarana zany fa zao mbola tsy nino ihany ny olombelona de itsika izy afaka nietrehitra amin'ny raha za kosa angamba tamin'izany fotoana zany nahitan'izany hoe kitana teny amin'ny abakabaka raha za kosa angamba nahitan'izany hoe olona malemy misitranan'i Jesoa raha za angamba nahitan'izany hoe Jesoa mitety rano raha za angamba nahitan'izany hoe boka sitrana tera mba nino a tsia mety ho isan'ny tsy nino ihany ny olona rehefa tsy nino izy fa rehefa nino ianao na nanatry maso an'izany ianao na tsy nanatry maso an'izany de mino mandrakariva mety tsy nahita fahagagana be tahaka an'izay hitan'ny olona tamin'ny androndry Petera ianao fa nino ihany zay mahatonga ny tompo teny hoe sambatra ianao fa mino sambatra zay tsy nahita nefa mino ny finoana tsy miankina amin'ny alalan'ny fahitanao fahagagana na tsy fahagagana tsy zay loatra fa ny finoana ateraky ny
asan'ny fanamasina ny finoana de fanapaha-kevitry ny olona ino fa nahanaovana fahagagana fahazaty faharivany olona rehefa tsino izy de tsino zay mahatonga am Paoly miteny manao hoe vizana foana ianao raha mitady fahitana raha mitady famantarana fa rehefa tsy ino ianao na atao doholy aza ny famantarana rehefa tsy ino de tsy mila lavako malala na izany naty zany ara de hotsika manao hoe azo amarinina amin'ny tantara marina loatra fa misy zavatra tsy ho azo amarinina amin'ny tantara fa ity andiny toko 7 ty misy dia tena voasoratra olona nanatitra maso no nanoratra ilay tantara hoty manao hoe zavatra anakoroa no mifaningotra amin'ity Matteo toko 7 ity de faminaninana fampahafantarana ny amin'ny haravan'i Jerosalema mba iomanan'ireo mpiarabelona tamin'i Jesosy ny amin'ny haravan'i Jerosalema fa mpiomanana zany ny amin'io miomany anareo fa zao no hitranga dia hitanareo mitsangana eo fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana zay tanteraka io tamin'ny andron'ny Rômana nampidirina tao amin'ny tempolo ny kisoa ny vetavetaina ny tranon'Andriamanitra ny tenenina ratsy ny tranon'Andriamanitra zany no nitranga tamin'ny taona 70 na talohany nandravana ny dorana ny tempolo ny ravana izandretrany dia nitranga tamin'ny taona 70 nandravanan'i Jerosalema efa tanteraka zany io fa izao na de efa tanteraka rio dia mety mbola hiverina indray araka ny faminaniny sotra faminaniny Paoly maminany an'izany Petera maminany an'izany Jesosy maminany an'izany ho avy ny andro isy lehilahy lota izay hitsangana ka andoto sy ametaveta sanatria ny fivavahana na ijaona koa aza ny tenin'izany manao hoe ho avy lay antikristy ho ijaona zany hoe efa tanteraka izy ty fa mbola hiverina na itoindraina hitranga indray ity fandotona ny fivavahana kristianina na ny finoana kristianina ity dia hotsika hoe misy efa tanteraka misy tanteraka amin'ny apahany misy mbola ho avy ary misy mbola hiverina ho tanteraka indray fa tsy ametraka fanontaniana tsirairay tsika ka hitsongo manao hoe de iza moa zany ny efa tanteraka ka tsarahana tsony ka tsy inona tsony na iza ny mbola inona tsy zay loatra tsy zay ny zava-dehibe fa ny fahafantaranao hoe ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy tanteraka na roviana ka inona ary no hevim-panary avako ampianariny ty Matteo toko 7 ty miatrika ny fiavin'ny tompo isika ny voalohany de zao tsy maintsy ho avy ny tompo tsy maintsy ho avy ny tompo na ino izao tontolo zao na tsy ino izao tontolo zao tsy maintsy ho avy ny tompo ho avy amin'ny kery izy ary ho avy hitsara izao tontolo zao fa ny ekepinotsika de manao hoe tsy anapahataperana ny fanjakana ho avy izy ary ny fahatongavan'i Jesosy de tsy tonga miafinafina mazava ny tenin'io manao hoe fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hitatra ny andrefana de ho tahaka zany ny fiavin'ny zanak'olona zany hoe ny fiavin'ny zanak'olona de zao tsy hoe miafinafina tamin'ny taona tamin'ny taona fiandohan'ny taonjato faharoapolo dia nisy tsy hanonona lay fivavahana satria misy eto Madagasikara lay fivavahana dia manjary sanatria toy ny mandoto finoana ny olona fivavahana koa efa niova ihany fa nisy faminanina tamin'izany fotoa zany manao hoe ho avy Jesosy amin'ny taona 700 de ho avy Jesosy ka izao ny zavatra hitranga dia nisy faminanina nitranga tahaka zany kanjo tonga ny taona 700 tsy tonga Jesosy ary efa kanjo nitranga atao avelan'ilay 700 ady lehibe voalohany no nitranga nanomboka ny taona 700 dia satria moa ny olombelona zay mandrakariva mitady hevitra mandrakariva anamarinana ny tena sy anamarinana ny fampianaran-diso izay nafafy de zao nilaza manao hoe tena tonga Jesosy fa tonga manginginy izy ary iny ady lehibe voalohany iny kay le izy iny kay le izy fa mbola iny le fahatongavany iny fa tena mbola fahatongavany manginy iny fa tena mbola ho avy ndray ny fahatongavany tena izy ndraindray ny olona ravako malala maminany zavatra tahaka zany de ndraindray manamboatramboatra resaka rehefa tsy tanteraka rehefa aminanina na amboamboariny saina sy ny tahaka zany fa ny fahatongavany tompo rehavako malala tsy miafinafina mihitsy
tsy miafinafina intsony mamitaka izay miteny manao hoe efa tonga Jesoa tonga izy ka niaka mangingina ndraindray misy mandray nylevitra rabakitely manao hoe misy mansy fampianarana tahaka izany mihitsy le hoe antonga Jesoa de misy manjavona misy le hoe ndray napetraka ndray navela de raisiny arabakiteny iny de le n'olona tsy hita rery satria mo tatoato nisy olona very nisy olona tsy hita de efa nalain'Andriamanitra izy de tsy hita fa iny ny fahatanteran'lay tenin' Jesoa manao hoe misy anakiroa ndray any atsa ndrayna de ndray alaina ndray avela misy anakiray mitoto vary de ndray raisina ndray avela de tahaka izany ko efa tonga Jesoa zany maky ny azy le ataony hoe fakanany mino avy hatrany de alain'ny tompo le mino de lay ratsisany taveleto misy karazana finoana tahaka izany zay ntsona hoe misy ntsona hoe fampianarana momba ny millénarisme ne fampianarana momba ny arivo-taona fa eto zavako malala mazava mihitsy fa zao rehefa miveriny Jesoa de tsy miverina amin'ny fomba mangingina ary tsy maka ny azy mangingina fa zao neny Jesoa rehefa miveriny Jesoa de hiariary ho hitan'izao tontolo zao ny fiverenany ary na de zay nandefina azy aza dia ahita azy ho ny filazan'ny soatra masina no zany afako malala aza mino ny am'izay fampianarana maro isan-karaza manao hoe de zao zany tsia zao ny tenin'ny baiboly eto miandry ny fiavian'ny tompo isika ny fahatongavany tompo mangingina efa tamin'ny krismasy iny le ataotsika hoe adventus incarné zany hoe tonga nofo Jesoa fa ny faharoa de ho tonga amboninahitry Jesoa adventus in gloria ho avy amboninahitry Jesoa hitsara ny velona sy ny maty no zany revako malala tsy maintsy ho avy ny tompo zay ny ambaran'i Jesoa eo tsy maintsy hiverina izy ary hiverina izy ho mpitsara sy hanavaky ny azy zao izy mbola ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola avoka izy zao mbola mpisolo vavy izy zao mbola mitaraina aminao izy mitaraina ho anao isan'andro o taranakavanan'Andriamanitra izy zao fa rehefa miverina ao arinan'izao izy miverina amboninahitra de zao tsy avoka tsony izy tsy mpisolo vava tsony izy fa mpitsara izy hitsara izy midikany hoe hitsara de zao hanavaky izy hoe ireto ny zaza zay nomenao Andriamanitra haka izay anazy izy hitsangana avokoa ny maty rehetra na ny maty tamin'ny taona arivo na maty tamin'ny taona 700 na maty tamin'ny taona 2 na maty tamin'ny taona 2 na maty tamin'ny taona arivo hitsangana ny maty izy zava-mahagaga de misy iteny ahoana moa fomba nanganana ny maty hain'Andriamanitra ny manangana ny maty miaingy amina ataovy hoe cellule na sela anankiray na potika na ADN anankiray sombina ADN anankiray hain'Andriamanitra ny manao an'izany aina zay mahandriamanitra n'Andriamanitra no zany dia hitsangana ny maty na inona ary atrika ny fitsakan'Andriamanitra inona ny atrika ny fitsakan'Andriamanitra ho avahan'Andriamanitra am'izay hoe ity ilay ilay hitafy ny tenany any an-danitra am'izay ireo zay efa mino ary ho any amin'ny fahaverezana kosa ireo zay efa tsy nino raha teo lavako malala ataovy eo an-tsaina zany fa tsy maintsy hiverina ny tompo ary hiverina amboninahitra izy ho hitan'izao rehetra zao ny fiverenany fa ny faharoa zay ampianarina Matio antsika eto lavako malala de zao rehefa akaiky io fotoana fiavian'ny tompo io dia hiaromotra lay ratsy ary anao faran'izay heriny tsy fantany avian'ny tompo mazava ho azy tsy fantany zany tsisy olombelona afaka mahafantatra an'izany na ray azy mazava ny tenin'Andriamanitra tsy misy olombelona afaka hafantatra an'izany mandainga eo anatrehany soratra masina zay manao hoe izay mahafantatra ny fiavian'ny tompo izay nanao kajy izay no misy taremarika misy code secret ao amin'ny baiboly ka de afaka mafatsia tsy misy nataon'Andriamanitra hafantatra an'izany na iray azy mazava teny baiboly ka mety hankakataremarika de maka fakafaharoany zao rasiny kareany zao de 12 ampinan'ity de 10 ampinan'ity tsia zava-miafin'Andriamanitra zany Jesoa fa izao ny olona miandry ny olona mahafantatra ny fiavian'ny tompo de zao ny mpino ny mahafantatra ny famantarana hoe efa akaiky izy
zay nomeny ny tompo atsika fa ny andro tsy nomeny ny tompo atsika ny volana fa ny fitsanganjavatra de mahafantarantsika hoe efa ao ambaravarana ao ny tompo rehefa isy firenena mely firenena rehefa isy fikorotana ny tontolo iainana rehefa isy orana malo isan-karaha de efa akaiky ao ny tompo no zany tevako malala de zao ho avy ny tompo fa misy famantarana kosa amy lafin-javatra maro eo amy tontolo iainana hitantsika manomboka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo moa zany fa ny famantarana ara-panany voalohany tenen'ny tompo any atenatenany any misy ny hoe any amdininy fadimy amby telopolo adiny faefatra amby telopolo sy ny sisa rehetra de milaza ny zavatra hitranga eo amin'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina fa eo amin'ny ara-panahy no njara mofinainantsika an'io eo amin'ny ara-panahy ho tompo de izao no hitranga isy olona hiteny manao hoe indro aty Kristy na indro ary zany hoe isy olona hitaonantsika hitodika amina olombelona zay ny famantarana voalohany rehefa tazanao fa misy karazam-pivavahana misy karazam-pinoana mampitodika anao amina Kristy olombelona mampiala anao hiala amy toerana misy anao ka hitady Kristy ivelany zay efa nampianarina anao de efa akaiky ny tompo ary zany nge zavatra tsy zava-baovao efa bi am'zany sika misy olona zay mitaonanao hiala mitaonantsika hiala nyteny hoe andao fa ary am'ry anina ry Jesosy tsisy Jesosy ao ary le Jesosy ary ananina ry izy ary ina hitanao azy ary amy fiangonana ry na hitanao azy ary amy fikambanana ry na hitanao azy fa tsy ao zany izy ary iny misy azy de retsika isan'andro zany afako malala de hoy ny filazan'ny tompo eto hoe aza miny anareo aza amina ny andro mitotototo mitady Kristy ary anareo fa Kristy efa ao am-polo asa iny teny tahaka amin'ny Paoly manao hoe fantatro ray inoko fantatro zay efa nitezana hatry ny fonombola zaza fantatro zay efa nampinoana fa ny tompo de izay za ao am-poko fa ny faharoa de zao ho ihany tompo manao hoe izy Kristy sandoka ary anao famantarana sy fahagagana izy tsy hoe tsisy ny fahagagana fa izy Kristy anao fahagagana misy fampianarana maro isan-karazany mety ho manaitra misy fahagagana azagaga ho ny tompo fa hitranga zany ary na de zay efa kristianina azy zay efa mino azy izay efa ao amin'ny tompo azy de mety ho voafitaka mihitsy noho ny fahagagana rehefa mpitady famantarana rehefa mpitady fahagagana de zao ho latsaka ao anatin'izay izy io Jesosy satria izy fahagagana sy famantarana ataon'ny Kristy sandoka mety tsy fantatro zakazam-pahagagana zany olona manan-karena tapoka ve asa olona sitrana tapoka ve tsy fantatritsika olona miova bika tapoka ve izany mahafantatra olona tsy fantatra fa izy fahagagana zay iseho ady sy aroa mba hampino atsika sy hampino atsika am'izay zavatra tiana hampinomatsika ka hampiaratsika amin'ny finoana tena izy de hoy ny tompo eto manao hoe tandremo fa aza mino indro voalazako aminareo raha teo zany andininy fadimy amby roapolo ary fahatelo de zao raha mbola misy koa Jesosy amy lafiny ara-panahy hiteny aminareo hoe anenefitra izy ina dikany teny anenefitra izy de zao tandremo tsara fa isy fiangonana isy fampianaram-ponoana isy itoroteny manao hoe anenefitra izy midikateny le efitra lay hoe aza lay toerana ihany ny jerena fa lay fotoatana le toerana hoe mifadio zao hoe zao ny fomba fivavahany tahaka ny olona anenefitra hoe zao hoe ny fampijaliteny ny fikapohana teny zay ny olona anenefitra tsy ilaina tsony ny fitafiana ohatra zao hoe be dehibe ny olona mieritreritra ny fivavahana ho anenefitra mieritreritra ny fiaina tsy mivavaka raha ohatra ka manao akanjo madio tsy mivavaka raha ohatra ka mikarakara tena tsy mivavaka raha misakafo tsara zany ny hoe anenefitra fa ny antsoina hoe anenefitra de zao tsy maintsy manao akanjo tsy fantatro tsy miraharaha fitafiana ve tsy miraharaha fiainana ve tsy miraharaha vatana ve tsy miraharaha fahadiovana ve tsy zany atao hoe anenefitra de misy fivavahana ry avako malala mivoy an'zany hoe anenefitra zao tsika tsy ka de tsy de misy fivavahana tsy miraharaha fiainana sy fifaliana tsy nampianarin'ny tompo an'izany tsika tsy anenefitra tsika fa ao am' Jesosy de misy te manao hoe andana jereo fa amdininy fa aza makany anareo indro ao amin'ny efitrano izy
aza mino zany hoe indray izy fa ao amina efitrano anakiray izy zany hoe miadana sy mampigalabona be indray zany manao hoe de zao zany vavahana zany de zao fafana mahazo manao zay tianao ataonao mahazo mandao dany mikibonao ianao zay le eo anefitrano de ho Jesoa aza mieritreritra an'izany fa tsy ao anefitrano izy isindray fivavahana mifanohitra amin'ny any anefitra mampigalabona mampanara-po manao zay dany mikibo sy mahafinaritra zay indray le any anefitrano de ny tompo manao hoe aza miny ianareo tsy mora reavako malala ny manakatra ny sitrapon'Andriamanitra fa ho any zay efa ao amin'ny tompo de zao azo ny tsara ny dikany hoe tsy any anefitra kory ny vavahana kristiana Jesoa tsy any anefitra ary Jesoa koa tsy ao amin'ny efitrano anakiray fa Jesoa aiza ao amin'ny fiangonana aizy Jesoa ao amin'ny mpino aizy Jesoa ao am'izay rehetra mitady azy amin'ny finoana sy ny fahatokiana fa voavelany elony afaka malala am'izao andro farany zao ara de engany iorona ny finoanao ary miandry ny fiavin'ny tompo ao anatin'ny fahatokiana azy ao anatin'ny fahamasina-piainana ao anatin'ny fitiavanamana ao anatin'ny finoana fanavelan'ny tompony elikao ka tia ny ho sambatra ianao ary tia ny iorona amin'ny finoana azy sy ny fanarahana azy ivavaka isika tompo misaotra anao zahay fa mampatsiaro anay ny teninao fa mbola ho avy ny fotoana iavian'ny zanakao hitsara ny velona sy ny maty am'izao andro farany zao de reny tokoa ny haromotany Satana te androvotsy hitaona ny fiangonana hitaona ny mpino hiala amin'ny finoana tena izy de ny finoananao Jesoa velona nandresiny fahafatesana finoananao Jesoa fitiavana nazahoana sy nandraisana famelan-keloka atao amin'ny azo fijaliana ary nitsangana tamin'ny matoanay tompo ampioreniny ny finoanay arovo zay amin'ny fampianaran'ny diso isan-karazany arovo zay amin'ny etraketraky Satana arovo zay tsisy andrombaka ny satro-boninahitra zay fanomenao anay mivavaka zay tompo an'ny fiangonanao miandry ny fiavinao amafiso ny finoan'ny fiangonanao meherim-panahy izy ataiza ny vahoakanao Andriamanitra amin'ny fitiavana jereo ny vahoakanao Andriamanitra ho meherim-panahy hifikitra amin'ny finoana aza velanao variana hikaroka fahagagana hikaroka fivavahana manaitra ny saina manaitra ny vatana fa aoka hifikitra amin'ny fivavahana ao aminao Andriamanitra de mampahiriza tompo ny firenenay mba ho firenena velon'ny filazantsaranao atoko fa tianao Madagasikara de ampianaro ny kristianina hifanatona hifamela ampianaro ny kristianina hifandrimbona amin'ny fitorianany filazantsara ao anatin'ny fahamarinan'ny teninao de ampahiriziko tompo ny ray aman-dreny isa-tokantrano ataizany ankohonany amin'ny fitiavananao satria mbola ho avy ianao hitsaranay am'izay rehetra fanomezam-pahasoavana nomenao anay hitsaranay am'izay rehetra nomenao ho tantaninay de amin'irao fo zay tompo te hirizo amin'ny fahatokinanao amin'ny lahana rehetra zay hitondranao anay de mametraka ny fiainanay eo ampelantananao zay ray zanaka fanamasina amen